Alohany anohizatsika ny resadresaka moa zany a tiako no mba azahoako an'iny enregistrement igny dia mba alefatsika amin'ny tompony andraikitra zay tokony mety afaka mihaino an'iny zavatra igny fa raha zaho manokana moa zany amin'ny fahainoako azy a dia appel ny fanaovana izy igny, antso ny fanaovana ary nisy ny antso a nisy ny nandray a dia samy nahenontsika teo tsisy resaka montage aloha raha ny fahitako azy a tsisy resaka montage na koa hoe messagerie araka an'izay lazana satria nisy ny antso a dia nisy ny teny a dia nisy ny resaka zay ny fanaovana zay fotsiny angambany mba tadiaviko zay zavatra zay a mba tsara satria nisy ny pièce zany izy iny a zay ahafahantsika koa manamarina fa tena nisy ny appel nisy ny antso a dia tokony localiser io betsaka moa ny fanazavana zay nentin'ny ray aman-dreny teo a zay ahafahantsika zany a mahita fa hoe raha nisy an'izay appareil zay marina zany teo a tokony normalement zany hita foana hoe taizany farany a nafana ny fampiantso amin'izy ireo zay moa mahakasika an'izay AIS zay ndray resahinao teo zay raha ndresaka inona moa ty VHF kosa izy a dia tokony nisy ihany zany a ny antso par satellite zany ny fanaovana rehefa sendra ny sarotra moa rehefa mandalo zany a amin'ny zavatra ohatran'ireny ka reny moa zany amin'ny fanadihadiana no ahafantarana an'izay ary io araka ny lazaiko aminareo na dia mahay mandainga atsika zany a mahay manafi-javatra fandriamanitra zany mahita ny zavatra rehetra io tsisy zavatra mety afenina aminy tsika rehetrarehetra zao a samy mirary hoe hitareo a vatana sy aina verina amintsika ty zay no fivavahantsika isanandro isanandro zay ny fankatahantsika isanandro isanandro fa zay mahasoa atao an'Andriamanitra raha mifanohitra amin'izay ny zavatra hitantsika kasitraitsika ihany satria izy a no tompony aina izy a ny tompony toetany ty izy no mahafantatra an'izay tokony ataony a ka ankinitsika aminy zay zavatra zay fa zay zavatra ataontsika zao tsy anaratsiana nizaniza fa hitako tena hoe amin'ny fo madiotsika miresaka zao ary tena maniritsika rehetrarehetra zao a ny ahitantsika ny rariny amin'ity raharaha ity ka noho izany a za mbola mamerina foana hoe izay manana information sahia mijoro miresaka io tsika rehetrarehetra io a na zahay mitondra anareo zao rehefa tsy ilazany marina aminay nareo a voafitaka foana koa zahay io na miara-miaina tsika ilaina zany a ny fifampiresantsika ny fahasahiantsika miresaka ahafahantsika mamaha olana be lehibe ka raha amiko manokana tsy manana olana zao ary ampitaiko amin'ny tompony andraikitra ty zavatra ataontsika ty ka izay moa zany izy a mba tiako zany raha mbola misy manampy moa zany a dia ataontsika zay ho faranantsika ny androany a dia misy anaovantsika an'izay zavatra tokony hafa zay ataontsika anak'ivan'izay tena zay misy député za moa zany dia tsy sasatra mamoaka ny aiavo satria rehefa nahita ny localisation iny nandehany amin'ny tsy tokony izy iny zany zahay dia nieritreritra hafa ary ny aiavo fantatra mihitsy hoe iza ilay olona étranger iny satria zay nahita étranger anankiray satria amiko zany raha hoe olona vahiny eto Madagasikara ny eto Majunga ny Inde eto Majunga hoany amin'izay tany olodiny dia normalement mitondra bagage avec sac fa iny olona iny zany tsy fantatra mihitsy hoe iza le olona in'le afghan misy olona anankiray zany tao anatin'ny sambo iny ny Inde teo ary tsika jerena anatin'ny vidéo zany misy proof ao hoe io le olona hita ao anaty vidéo le iza iny olona iny satria raha rehefa nanao ny localisation iny zany zahay ka nahita anazy midivy any amin'ny toerana tsy izy dia ozy zay hoe indrindra fa za mihitsy ozy za hoe saode zay le ahiateneny manana programme anatitra ny olona io dia tratrany tsy mahay mankatany aiavo zany ary nisy fitenina voakan'ny président sambo ihany koa laza fa roa volana na mbola roa volana ozy ny sakafon'ireny olona reny teo pade masona iray aman-dreny ny tatsambo rehetrarehetra izy milaza an'izay ampy an'ireny olona reny eo zany dia mbola miditra ihany ny aiavo hoe fanahoana président no manao sakafo roa volana nefa andeha eto Congo inona ny antony sao de efa programme ny andeha hoany amin'iny lalana iny amiko zany ny tafiditra ao anatin'ny aiavo daholo tsy very reny olona reo fa narivo
samy hafa ny very very hafa narina hafa tiako tenenina zany hoe sao de ela mitoratorana ka navoa zavatra hafa eto zany za de tsy mitsitsy mihitsy ny miresaka zay ahiako rehetrarehetra fa ampy mifanaovana vivre 2 mois ao anatin'ny sambo de milaza zavatra zany ampy fa misy programme andehanana lavitra zay zany ahiako za manokana zay fa tsiko antsika rehetrarehetra fa raha hoe andeha eto Komoro tonga eo Komoro ane de fa afaka maka vivre indray dans 3 jours 72 heures de miveriny eto Majunga programme zareo reny nefa araka ny voalazany zanako de anao 26 anao 26 juin anao amonjy fety-pirenena eto a Majunga de nahoana ny vivre natao dans 2 mois pas possible zay zany anisany nahitaina ny tenako ny aina an'iny feon'iny laza hoe aza matahotra anareo fa raha sakafondreo any mandrivo ny vato anareo fa raha mbola 2 volana ampy ny sasany nahenao an'izany moa de mety faty fa za nahenao an'izany ny asa loko hoe inona ny antony anaovana ny sakafondreo olona re 2 mois za moa mbola tsy sasatra foana ny mamerina eto zay ve anisany tsy nampandehanana an'le aliesy raha ohatra ka nisy mba tsy afana manaraka n'iny navira illicite de bloqué le appareil tsy manendrikendrika za fa ahiako le izy zay zany mahatonga anaka amin'ny teny hoe tokony ho asiana fanadiadiana koa ny tompona andraikitra isa-tsokady surtout ny ao amin'ny APMF izy ny tiako tenena satria raha ohatra ka nandeso matsara io appareil io vo niainga avy eto de na eo anosy makamba azy hoe de fa hita hoe eo le izy maty andao zany ny commence hoe no mitady fa le izy tsy nalefa mihitsy raha mifahitako azy satria tsy nahitana trasy mihitsy fa nahitana iny localisation iny amin'ny alalan'ny telefônina ny zanako iny telefônina no reto manara-penitra reto de vo misy communication de fa azo localisena le izy de tany nahitana iny nefa indrisy moa fa zo zany nefa ratsy fa za zany mbola manaitra antsika rehetrarehetra ihany indrindra ianareo tompona andraikitra isa-tsokady aza ny teniko ny vazavaza no raisinareo fa raha mba misy marina tokony ho raisina de mba terizo fa zay ny ahiako ary anisany manaintaina anaka tsy mampatory anaka hatram'izao ny fanampidirana vivre 2 mois question mipetraka aminaka zany izy hoe 2 volana ny sakafonay any anatin'ny sambo iny izy monsieur le président TVHFB fa ianareo aza miasa aloha fa reny misakafo ara-dalàna de misy koa milaza fa hoe mbola velona ry zareo any e iza no misamijoro fa milaza fa mbola velona ry zareo any amiko zany raha ohatra izy ka milaza mbola velona ry zareo any de ome proof za miresaka ome proof za ty ny olona mifampiresaka tamiko tamy zareo tao fa iny zanako iny raha hoe afaka misy telefôny nany iny tsisy andro iny zany tsy antso anaka zany tsisy andro iny tsy miantso anaka iny vo tonga any Komoro de fa papa miangy ana Komoro de fa papa any ve izy mahita communication de tsy antso amin'ny papa ohatrany tsy possible ary hatramin'iny le appel iny vehivavy nandray iny teny tsy fantatra iny anglisy ny fangaro français ny resany izy amiko zany reny de fa filazana zavatra hoe any amin'ny toerana tsy fantatra mihitsy ny misy am'zareo any amin'ny toerana tsy fantatra sarotra amitsika zany milaza hoe mbola velona somatsara ry zareo matoa atsika milaza an'izany de misy proof sarotra atsika koa milaza fa hoe voatanany ananina ry zareo sarotra milaza an'izany fa amiko zany mora amitsika de hoe tsy hita ry zareo zay zany tena proof maripototra tsy hita ry zareo zay zany fiteko fa alatsiny raha ohatra nanaitaitra ho any zenieno azy zay voany moa non ny izy ane mazava le zavatra resahinao fa tsisy zavatra maloto anatiny ao e fa tena fanazavana azo enoina ary za tsy mandiso an'izany fa fomba fiteny angambany hoe misy olona miteny izy mafy misy olo zatra miteny mafy na za koa zany anisan'izay rehefa miresaka za zao indraindray
le izy teneniko mafy zany hitako hoe manome forçage zany tonga any amin'ny iantefany le teny olona zaiko fa tsy milaza mihitsy hoe tsy manaja olona na koa hoe manambanimbany olona na tsy anatin'izay mihitsy zavatra lazainao to zany purement technique zay mazava zay zavatra zay ary zay lazaiko aminareo foana aza matahotra ny ayahinareo avoaka fa raha sitrapony fanjakana nareo tsy miresaka an'io zavatra io tsy manaitra an'io de samy mangina nareo de samy mandeha samy mitady zany nefa tsy possible zany satria resaka aina io na zaho amin'ny masolombavamboakana fa nisy zavatra nataoko tamin'io zavatra io zay fanlazaiko aminareo angambany amin'ny fitadiavana ny sambo tamin'ny voalohany mbola tsy nihetsika mihitsy ny teto an-toerana fa nanao zahay communication tatia nijery hoe moa ve mety misy avion afaka manaraka an'io sambo mbola dès le premier jour zany nefa ny fanjakana tamintsika zany mbola tena natory mihitsy gouverneur foana moa zany nanao communication teo matetika rehefa niala moa izy nandeha Chine hatreto aloha zao mbola tsy nahita communication koa makasika an'io zavatra io na tena omeko tsiny koa zany tena miala tsiny be ny tanàna za tsy nahita azy nanao communication makasika azy io taorinan'io zavatra io tsara nanao ka zay zany mampametram-panontaniana raha tonga teto zany ny ministre concerné somary nalahelo foana ny tenako satria zao teto tsy namena invitation mba te hitafa ministre koa amintany azy eny anareo zavatra tsy sahinareo manontany ny ministre zaho masaha manontany azy nefa blabla fotsiny ataon'ny ministre lasa izy ny APMF lasa izy nefa za mitovy aminareo koa hoe inona no misy marina amin'ny fiverizan'io sambo normalement zany tsy tokony hisy olo hafa be le tokony fanahazo interdiction de sortie de territoire zany ireo responsable misy amintsika eto so de andeha hitsoaka raha pitso ary ilayntsika mangarahara amin'io na ny au niveau ny APMF zany na ny tompony sambo na ny douane ao anatin'izany tsisy hafa be la eo tsy fantako nareo naovanao resolution amin'izany fa tsisy lalana ty makasika an'izany zay gnanaka de efa lazaiko aminareo hoe aza manaika fa aina io zany tsy misy place ividanantsika aina zany lainahary any tompony aina zay masarotra an'io resaka raha latsaka io nareo aza manome tsiny mihitsy ny fianakaviana zay nitokony atao Antananarivo tsy nanaiky ny tao Antananarivo tsy nanaiky hatramin'ny farany tsy filoham-pirenena nandeha ny tantara nomaly na nazava nitondra fanazavana tereny zava-misy marina satria le fianakaviana tsisy nanaiky ahoana moa zanaky ny matimato azy ohatran'io de samy miala io ary singa ty singa ry singa io ela tsy nety mivoaka zavatra fantantaraindreo nomaly za moa zany tsy te hiteny tsony makasika an'iny satria lasa mamoa fotamandry fa za tsy resy lahatra amin'ny fanazavana zay netindreo nomaly ray volana ve nareo firy andro niverenany analyse avy any Europe avy any France moa tena marimarina kokoa de nomaly zany mitondra fanazavana hoe singa io nge inona moa ty inona anaran'le fleur daturasy belladone ya io singa io tsy haiko ino anaran'ny singa io fa izy nanazavan'izay zany hoe tsy nanaiky zavatra tiako lazaina fotsiny hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany ny tompo-kavana na ny reny niteraka na ny vady na ny zanany na zazakely ary nitondra pankarte tamin'ireny zavatra reny tsy nanaiky hoe ny havanay tsy avelanay ho matimaty fahatany iafarany ny joro ny filoham-pirenena satria mafana de mafana ny toedra raha igny ka tsika aty amin'ny sisiny aty amin'ny province zay fa zatra zany rehefa misy zavatra moramoraina foana jereo nareo ne nikan'olona maty ao Ikongo raha ny rapport nazotsika efa maherin'ny 300 ny maty Amanarivony maherin'ny 3 arivo mba tsy lazako 5 arivo ny olona voan'ny tazomoka nefa na filoham-pirenena tsy nidina tany na ny premier ministre tsy niditra tany fa tafara taty vo nisy tompon'andraikitra tonga tany de mbola manesy koa mitondra inona ty CVO entina malahelo ny tena mahita an'ireny satria ainy pretan-drazana io rehefa misy ny zavatra manjoantsika rehefa tsy voavahy atao Madagasikara alefaso ivelan'ny Madagasikara fa volam-bahoaka io tsy manana problème amin'izany zay olona naratroratran'io raha nalefa ivelan'ny Madagasikara izy moa no nometsiny filoham-pirenenantsika mivezivezy an-dafy ireo mpiasa mpanjakana ambony mivezivezy an-dafy amin'ny volam-panjakana mety fa rehefa volam-bahoaka izy zany rehefa vahoaka zany marary ve de jerem-potsiny ohatran'izao zay koa mahatonga antsika miteny eto hoe ampiasao ny volam-bahoaka mitady an'ireo olona reo mandra-pahitana hoe ty io izy na
tena tsy hitantsika marina ny reo havatsika zay niala teto Madagasikara. Tsy problème zany raha volam-bahoaka no ampiasaina itadiavana azy reo. Inona ny olana? Zay mafanjakana zay. Ka tsika eto zany miaraka mampiaka-peo manaitra ny fotoram-panjakana hijery anio vahaolana mahakasika anio resaka sambo tsy hita io. Tsy janona koa tsika manomboka androany. Mivoana reo mitondrana reo pancarte mandeha eny amin'ny bureau-ny PMF, bureau-ny douane, bureau-ny préfecture, bureau-ny gouverneur. Nareo fa avy amiko ato izy eo. Amin'ny maire koa tsisy milefa eto. Avoinareo ny marina fa tsy mampandroso antsika io toe-tsaina ohatran'io. Rehefa misy zavatra zany maimaivanana fotsiny. Minoay marimarina nareo fa rehefa tsy taitra antsika zao tsy taitra koa reo. Fa ela nandehanan'iregny avion mauriciana regny ela tsisy nitoy koa. Ny mpanao publication fa tsy namoaka koa. Nefa tsika tsy mety kivy ary zay zany tena toe-tsaina ilaina zay tsy mety kivy ary tsy manaiky resy koa rehefa misy zavatra atao. Ka marana antsika azy angamba sao dia misy remarque farany nareo dia ajanontsika angambany ny resadresaka zay fanaovantsika eto. Oi Ray Aman-dreny mbola misy manakilazay? Ia, anampiko an'le telinao teo hoe tsisy afa-bera eto, tsisy tokony hiala eto, velao samby eto. Izy io monsieur le député efa ela no taty amiko ary raha nanatona ny Ray Aman-dreny izay mifanena tamiko za nanao an'ity taratasy ity dia misy izay indray tsy mitovy hevitra, tsy mitovy hevitra. Tena janonako ny taratasy fa tsy taratasy ity zany dia taratasy fitarainana ho an'andreo procureur général eto Manjaka mba hitazomana izay olona concerné amin'ity zavatra ty tsy hiala eto toerana indrindra fa ny tompony sambo zay zany izy. Rehefa nanatona an'ireo Ray Aman-dreny namako za dia milaza ajanona aloha io ianao taitaitra zay foana moa ny efa mahazo anaka zany ary zay no natonga anaka tsy namonjy fivolina tantso raha natsikaritra anareo hatramin'ny famaliana isy abidara dia efa tsy nandeha tantso za satria ny azy zany rehefa atao io tsy maintsy avoaka koa zay no natonga anaka tsy nandeha tantso satria sao dianako tanjavatra ozy mivady aman-janako ianao fa taitaitra na mivady aman-janako ary miteny anaka rehefa nato eto ajanony taratasinao io tsy nefa voasoratra fa ela be tao. Ny ahiahy tsy havanana azonareo ambarako anareo ny ahiahy tsy havanana eto tsika mitovy daholo samy ambanin'ny lalàna fa io amintsika Madagasikara eto amizao fa misy olona zany ambonin'ny lalàna. Ka zay zavatra zay lazaiko aminareo za tsy resaka politika no resahiko eto. Manana zo nareo mametraka an'io amin'ny fitsarana, manana zo feno ohatra ny hitantsika amin'ny kany io resaka Ambohimalaza io fa maninona ny fianakavian'ny maty no nitambatra nametraka fitoriana ho an'ny reniny io zaza io sy ho an'ny zaza tompony anniversaire. Nametraka fitoriana ireo tompo-kavana tsisy bedy zany. Za koa mba mitovy aminareo koa ary za fa miteny raha mbola misy olona mandrahona anareo tenenonareo amiko. Zao zao anao mitantara hoe nisy olona nandrahona anao tsy afaka niteny anao nefa rehefa jerenao tsisy andraikitra na mifanjakana io olona io za tsy mahita hoe manana sambo io olona io zay nilazainao anarana teo fa dia navita ny teny anao ary nazao gaga miaraka amin'ny vory miaraka amin'ny autorité reo nefa ny solombavambahoaka eto tsy voantro dia olona zay za moa tsy teny zavatra maro mahakasika an'izay zavatra zay fa nisy teny nataon'ny ministre transport ndray andro ny teny hoe tsy haiko zay matadidy azy tamin'ny resaka fametrahana samboady tamin'izay tany Majunga 2 hoe misy bandy kely zay mercenaire zay agny nambarany ministre transport tsisy andraikitra zay amin'ny antokontsika ato dia mbola mamerina an'izay koa zany zao aza mety intimidena nareo ary raha misy manao an'izay nampiasa mpanjakana miverena ty nareo fa haitsika ny mametraka azy amin'ny place tokony sahaza azy. Nizaniza hoe ao nizaniza io na ny tale eto na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana na ny tompony sambo na ny ministre concerné anatin'ny zavatra eo fa misy toerana mety ametrahana andreo tsy ekena zany amin'ny fotoana sarotra atsika zao ny fijoroana ilaitsika
izy daholo ny tompon'andraikitra tokony mitsangana nareo tsy tongatonga ho azy zao raha ohatra ny voahaja ny fenitra rehetrarehetra manodidina ny fialan-sambo teto tsy voahaja io ary zay anao miteny hoe APMF tafiditra anatiny io tsy afa miala ny APMF na ivadika vy havanana ny APMF ny douane tsy afaka miala na ny tompony sambo koa tsy afaka miala zay ny fandehany zay ka io tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahana mitaky an'io tsika zao miandry manao antsoavy tsika amin'ny fitoram-panjakana filoham-pirenena tena marimarina kokoa miandry tsika rehefa tsy misy io zany miditra amin'ny etapy hafa nareo eo manara-maso anareo koa amin'izay zavatra zay raha misy menaso izao aza misalasala mihitsy nareo tenenonareo izy moa no afaka menacenareo amin'io hoe ajanono io zavatra io aza toy zany io zavatra io mitovy amin'ny Antananarivo foana ny Antananarivo moa zavatra mandalo tsy netiny voaka no inona moa ty empoisonnement zay inona moa ty ny poison zay inona moa ty nafaty andreo olona reo tsy nety voatsara ny tompony fety io ahoana moa zao no manasa anareo agnatin'ny fety anankiray rehefa betsaka ny olo maty dia za zany tsy atao ankety fa olo hafa no samborinareo io tsy avy amin'le hoe fitenenana hoe ny ganagana no milalao rano ka ny akoho no samborinao zay nge le zavatra misy nefa fatatsika tsara fa ny akoho tsy milalao rano fa ny ganagana no milalao rano ka ohatran'izay koa io ny tompopety ve tsy ataonao ankety ndraky iny fa n'olo hafa no samborinao amin'io magaga zany rehefa zaho no nandeha nanao nampiantso anareo eto zany mahay zavatra nampinaniko anareo zaho tsy maintsy fantako hoe iza ny traitera rehetrarehetra zay niantoka anty-sakafo ty fantatra io fa bon iny tsy diratsika moa zany fa ny antsika eto no olajaina eto aza mety mihitsy mangingina nanomboky nandehanany sampo Mauritiana dia samy miala ataovinareo ny antsoako ataovinareo ny pankarta zaho dia mandrisika anareo zany zonareo feno zany ampalalonareo ny préfet zay ianao an'izao tsy miandry azy rehefa tsy anaiky izy dia ndesonareo amin'ny bureau-ny gouverneur eto aiza ny havanay dia mandraindraikitra foana reo ny afarandreo fa raha nareo anginanareo araba tsara tsy mampiampy asalohandreo nefa tsika rehetrarehetra dia samy tsy matory mieritreritra an'izay hoe aiza marina izy io fampiantso antso firy azoko avy any avaratra misy miantso avy any andafy misy miantso avy eto misy antso zao tsika miresaka zao ka zay angambany tsy ampiantsika zay lava zay ny foy rehefa avy eo zany tsika ijery koa ina zavatra tokony anozantsika an'izay fifampiresantsika eto zay ka sotra anareo zay nanaraka rehetrarehetra isorako ihany koa mbola maro zany ny malagasy tia tanindrazana fa irany mahafantatra zany moa zavatra misy amintsika eto dia mbola mamerina foana atsika fotoanan'izao fotoana ny fifoazana zao tonga avasaina ny malagasy jereo no avytsika jereo no avy ny taranaka mamparatsika reo fa tokony miaraka atsika manomboka zao fa aza misaratsaraka ny mahasoa antsika rehetrarehetra no katsaitsika fa tsy mahasoa ny olombitsy sotra tompoko makatsitaka anareo rehetrarehetra zay tonga teto nandroany nanao nyty resaresaka zay nataontsika ty engania mba hisy valiny zany ny fitarainana zay nataonareo teo sotra tompoko